Nitondra ny heviny avy hatrany amin'ny maha teknisianina azy ireo ny sekretera jeneralin'ny ministiteran'ny Fitsarana sy ny profesora Honoré Rakotomanana mikasika ny fangatahana fanovana eo amin'ireo mpikambana mandravitra ny Fitsarana manokana amin'ny sahana ny fividianana. Mbola tato avao ny vola ravoavy sara ny tsirako tarsantrana. Ny lalàna no manangana ny Fitsarana manokana amin'ny sahana fividianana na CES ary amin'ny alalan'ny lalàna no hanovana na ikitiana azy. Io no nambaran'ny sekretera jeneralin'ny ministera Fitsarana raha nanontaniana mikasika ny sosokevitra izay mandeha ny tokony hanovana mpikambana ao anatin'ity CES ity ny tenany. Ny lalàna no manangana ny CES dia raha ohatra misy ovana zany dia amin'ny alalan'ny lalàna ihany no hanaovana an'izay. Ka le lalàna tamin'iny zany ny parlemanta no nandany azy. Izany zany ka ny parlemanta azy. Ka dia izay tapaka ny zareo zay zany. Fa ny mpitsarany lalàna no teny hoe fidin'ny mpitsara ny nambara ao amin'ny CS. Dia zay ny idirany fa tsy hoe dia resaka lalàna. Dia sosokevitra amin'ny hoe asiana asesor iny moa zany sosokevitra arakaraka le zay aloha zay hoe contexte politique misy juridique politique fa tsy hoe tena resaka juridique tsotra miankina amin'ny fanambotra zany. Ny profesora Honoré Rakotomanana napahay lalàna ary efa filohan'ny HCC teo aloha ihany koa dia nilaza fa tsy maintsy fehizan-dalàna vaovao no afaka navaozana ny CES. Zava-baovao ataontsika hoe fehin-dalàna iraisam-pirenena raha misy zava-baovao dia mety ho azo jerena ihany zay mety tokony iny tokoa no zava-baovao momba n'io zavatra taloha zany. Rehefa moa nataony dareo fa dia hoe nitazony dareo dia hoe tsy misy tapy darakalia rehefa navoaka le didy zay ihany nampiariny dareo zany. Fa any amin'ny firenekafo dia misy raha vao hoe zava-baovao iny dia zay dia tokony izy principe général du droit na fehin-dalàna akapobe mihitsy dia hoe tokony jerena ihany zany hoe inona tokony mahazo jerena amin'izany. Mahafiankilo mahazo ny CES zao fotoana zao fa takany hoe apoka miato rô izy ka zay tonga rehetra mandalo zay tonga dia midapoka dodolo tonga dia gera bomba dodolo na gera iny zany tsy fantatra tsoka kalota dodolo ka dia anjara-panao politika moa mahita an'izany fa dia hoe misy mangataka ny andravana misy mangataka ny hoe tovana apina juge assesseur zay hoe mitovy mihitsy ny ataontsika hoe ny teniny zany io zany hoe voie délibérative miaraka midinika amin'dareo dia miara manapaka amin'dareo. Ho an'ny profesora Honoré Rakotomanana dia manaintsy ahatratranana ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta ary laza izy fa manahirana raha toa ka amin'ny alalan'ny didy tsy volana no hanatotosana ny fanamboarana ny Fitsarana manokana amin'ny sahana ny fividianana.